hietry ny nofo atakatra ny saina irehitra ny fanahy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sika rehetra na hoe amen. Afaka mahazo nytoerana any ianao any. Alleluia. Folavianao andray niafatra ary androany tsika dia hiasaka teboka sarobidy izay amaritra ny tantaram-piainanao. Tsarovaka lasika nambady fa raha mamaky ianao petera voalohany dia hita hoe ny tenin'Andriamanitra dia voa avy amin'Andriamanitra. Teny kely hoe voa afafy ny tena. Mazava ho azy amin'ny mahavoa afafy azy voa avy amin'Andriamanitra. Io voa io voa tsy manana problème. Matoa manana olana ianao, matoa tsisy vokatra amin'ny fiainanao le voa, tsy le voa ny problème fa le tany ambolena. Amen. Matoa le voa avy amin'Andriamanitra tsy maniry, tsy mamokatra, tsy mijinja na inona ianao. Mazava ho azy tsy le voa ny olana fa lay tany. Zany hoe ny sarobidy indrindra mila iasantsika dia mila miasa sika amin'ilay tany ambolen'le voa. Amen. Amen ve zay? Androantsika zany hifototra amin'ilay tanytsika. Ary ny tany voalohany indrindra dia ny fonao. Amen. Oabolana faefatra 7. Samuela voalohany 9:17. Oabolana 5:7. Samuela voalohany 5:7. Vonona tsara ve ianao? Eny tsara ga. Zao lazainy ten'Andriamanitra ny amin'ny oabolana 5:7 hoe atongilany ny sofinao ozy izy. Aonao ozy izy? Aona tsara ozy izy? Fa manino izy miteny hoe atongilany ny sofinao. Midika hoe izy dia izao amboary tsara ny fiainanao iainy. Amen. Aoka ianao tena ho concentré amin'ilay zavatra ambary. Zay mahatonga anazy miteny hoe atongilano ny sofinao. Amen. Moabolana 5:7 zao lazay ten'Andriamanitra. Tandremo ny fonao mihoatra no izay rehetra tokony ho tandremana fa ho aminy no iaviany aina. Tandremo ny fonao mihoatra no izay rehetra tokony ho tandremana fa ho aminy no iaviany aina. Samuela voalohany 5:7 somary iverina kely. Samuela voalohany 5:7. Fa hoy Jehova tamin'ny Samuely, aza mijery tarehiny na ny avony sanganany fa efa nolaviko izy, fa tsy matoy ny fijery ny olona ny fijery Jehova. Ahoana ho izy? Fa ny olona mijery ny miseho io ivelany, fa Jehova kosa mijery ny fo. Ny olona mijery ny miseho ivelany, fa Jehova kosa mijery ny fo. Alasika navavy ny zavatra sarobidy indrindra amin'ny fiainanao dia ny fonao. Averiko androany. Ny zavatra sarobidy indrindra momba amin'ny fiainanao dia ny fonao. Hoy Solomona mpanjaka tao anatin'ny fahendreny tanteraka. Zao lazainy hoe tandremo ny fonao mihoatra noho ny zavatra rehetra fa ho avy ao aminy ny aviany aina. Zany hoe ny fonao, ny entahan'ny fonao dia mamaritra ny fiainanao ray manontolo. Mamaritra hoe inona ny fiainanao androany ary mamaritra hoe andeha ho aiza ianao na ampitso. Rehefa hitady mpanjaka Andriamanitra ho asolon'ny Saoly. Ny olona zao rehefa hitady mpanjaka zany dia ohatran'ny hoe mitady mpiasa dia jerena hoe inona ny diplôme, dia jerena hoe 5 ans d'expérience, 5 années d'expérience, 5 années d'expérience, 7 années d'expérience confirmée. Zany ny olona rehefa mitady mpiasa. Ary zay mahatonga hoe ny olona tsy manana expérience tsy tafiditra miasa.
fa nen'andriamanitra tsy oatra zany. Andriamanitra rehefa mitady olona ho asandatra, andriamanitra rehefa mitady olona ho tahiny, tadidio zao zavatra zao, andriamanitra dia mitady olona ao anatsara avery fandroana. Rehefa takatra ao zao zavatra zao dia afaka anovany toe-ponao sy ny fiainanao amin'izay ianao a, mba ho tafiditra ao anatin'ilay critère an'andriamanitra. Tsy ny olona rehetra ny afaka sandatra, tsy hoe rehefa mivavaka dia afaka no tahiny, tsy hoe rehefa mivavaka dia afaka no atao directeur, tsy hoe rehefa mivavaka dia afaka no atao manana maha izy azy minao ka lasika navavy. Misy olona tsy afaka ampiakarana fa ka vao ampiakarana izy dia ho mafy be fianjairana. Mariaty ianao, tsarovy zao zavatra zao, arakaraky ny ekaranao mao en danger fiainanao. Fantatrao ve zany? Tsika rehetra te hiakatra daholo, fa zao fahamarinana, arakaraky ny akaranao ambony mahatandidomondoza fiainanao. Zay mahatonga an'Andriamanitra alohany anandratana olona dia misafidy tsara izy. Maria tsara ve ianao? Mba ho fiarovana ny fiainan'ny olona sasany dia aleoko tsy asandatra izy. Tsy ninao ane zay. Vatenikeno akaiky hoe tsy ninao ane zay. Mba ho fiarovana ny fiainan'ny olona sasany dia aleo izy tsy tahiny, aleo izy tsy ambiny, satria very foana. Ny toerana avo dia dangereux. Tenekeno akaikinao, ny toerana avo dia dangereux e. Tsy natao amin'ny olona rehetra ny e. Misy karazan'olona sarotim-panina. Tenekeno akaikinao sarotim-panina hoe tsy ho sarotin-kanina fa sarotim-panina. Fantaniny, raha ianao ve ianao sandatra, mahataty ve ianao? Raha ianao ve no asandatra, hanao le planina an'Andriamanitra ve ianao? Zay mahatonga antsika hoe vao manomboka amin'ny toroteny ity dia le fototra aloha, tsy ny olona rehetra ny afaka sandatra, satria dangereux fiainana eny. Zao lazain'Andriamanitra, efa nahita ozy izy, efa nahita mpanjaka ho asolo console. Zany hoe nitady Andriamanitra dia nahita izy. Arakaraky ny avo zay tianao hiakarana no mahavitsy ny olona azo ampiakarina eny. Arakao ve? Arakao ve? Arakaraky ny tianao hiakarana ambony no mahamafimafy kokoa ny masotsiva zay karana eny. Raha ohatra ka hoe ianao za tena te ho tahina be mihitsy avy, tena te ho lasa lavitra be mihitsy avy, dia fenonao amenina ny fiainanao, tsy hoe rehefa fenao amenina ny fiainanao dia ho hiakatra ambony tokoa ianao. Arakaraky ny akarana vao maika mihamafy le masotsivana. Tena keo akaikinao, arakaraky ny akarana vao maika mihamafy le masotsivana hoe. Inona ny sarobidy indrindra ny fiainanao? Ny sarobidy indrindra ny fiainanao dia ny fonao. Tsotra ny tenen'Andriamanitra, ny olona mijery ivelany fa za Jehova mandinika ny fo aho. Ny fonao aloha mijerevana hoe ty ve mety. Ny etahan'ny fonao no maritra hoe atraizana ny akaranao amin'ny fiainanao. Ny etahan'ny fonao, ny toetry ny fonao, ny mamaritra hoe ho aiza ny fiainanao, hiakatra ve sa hidina. Ary tsarova, afaka miakatra dia midina. Miakina amin'ny fonao foana io. Tena kely akakinao miakina amin'ny folo izy hoe. Ary tandremoka lasana bavy. Raha ohatra ka hanimba olona zany ny devoly, inona zany sombainy? Folo ny sombainy voalohany. Satria raha voasimba ny fonao dia tsy afaka ampiakarana tsony ianao. Aka ohatra tsotra anao momba ny Davidy. Ary zay mahatonga ny hoe tia ny fototra raisitsika voalohany indrindra. Davida dia lehilahy anankiray araka ny fon'Andriamanitra. Dia hita ny devoly hoe tia lehilahy ity zany araka ny fon'Andriamanitra, tia le mitendren'Andriamanitra handidy. Dia inona natao ny devoly? Tonga ny ady voalohany
Goliath Davida. Hainao ve ina zavatra nitranga rehefa nandresany Goliath Davida tampoka teo nisy vehivavy maromaro tonga avy any. Saoly nafaty rivorivo, Davida nafaty arinala Davida. Hainao ve ny dikan'izany? Hainao ve ny dikan'izany? Fantatrao hoe ny dikan'ny zavatra natao ireo vehivavy eo? Za milaza aminao tsy olona nanosika an'ireo vehivavy eo, fa fanahy nanosika an'ireo vehivavy eo. Satria ny fiantraikany dia izao, tonga dia fiantraikany aka-panahy. Tany amin'ny Saoly tonga dia nisy fianonana ary tao amin'ny Davida ka tsy nitany dia nisy avinavina. Avinavina na mbola ny dia volovoloa tao am-pony Davida dia izao natao izay avinavonan'ny Davida. Figa amintsika ka vao manomboka miakatra kely no fiainana tonga dia tady avinavina. Majery kely no kaikanao figa amintsika hoe ny Davida tsika eo ny toetran'ity lehilahy ty na dia nisy ak'izany zavatra zany inona fiantsony an'ny Saoly mbola antsony hoe tompian'ny Saoly, mbola antsony hoe mpanjaka Saoly. Fa tsy hoe za zao nefa antsona hoe alinalina ny anao rivorivo tika za mangy. Azonao hoe raha niba olona dia nitoepolony ny simbaina voalohany tandremo ka lasika nabavy sao dia vao mba omby kely dia simba sady ny toepolo. Teny kely no kaikanao hoe Jean, tsy hoe zany fa Jean. Tandremo ao anatin'ilay lalana hitondrany tompo anao tia ny tompo hoentina lavitra be ianao, fa izao hiakatra tsikelikely ianao. Teny kely no kaikanao hiakatra tsikelikely ianao e. Na inona mba fiakarany fiainanao hatramin'izao io milaza aminao tsy mbola mpahafiry nitondran'Andriamanitra anao fiakarany fiainanao ankehitriny. Manana plan'Andriamanitra tena nanatra anao farany avy. Zay fisandratana mbola tsy niseho tamin'ny ankonanao manomboka amin'anao amin'izay misy ilay izy. Zay mbola tsy nitranga tao fianakaviana amin'ny anao misy ilay izy. Fa izao tandremo sao dia vao mba mahomby kely dia hiavinavina. Ny tombony amin'ny Davida niorakoraky ny sœur tsy nampiotsina azy. Teny kely no kaikanao niorakoraky ny sœur hoe tandremo mihitsy hoe ka vao mba miakatra kely za sa tenitenenina. Za sao vao teo nakasitraka rahalahy anankiray izay directeur na asa vaovao izy tonga dia directeur ny asany nefa izy mbola mijanona ho accueil any atao amin'ny fiangonana. Ozy mantsanazy tena mankasitraka anao rahalahy fa na dia directeur ary ianao mbola tena mekenao hoe za mbola anompo. Fa tsy ohatry ny sasany hoe za sao pasteur efa niakara directeur asio toerana alolo amin'izay any akaiky ireo pasteur samy heure zahay dia hoy za hoe tsy lery mariavy ianao. Tandremo tena kely akaiky anao tandremo e. Tandremo fonao mihoatra ny zavatra rehetra antsoantso ianao anomboka omby ianao, anomboka hita vokatra ianao, anomboka ray vola ny tananao, anomboka najanao ny olona, anomboka nangan-javatra ianao. Tandremo fa sao dia vao mitranga izay tonga dia anao hoe tena alasika nabavy eo manetretena foana. Tena kely akaikinao manetretena foana. Amen. Raha vao tsy mahatatry fisandratana ny fonao dia aleo ambany any. Raha tsy mahatatry dokafana ny fiainanao aleo ambany any. Tena kely akaikinao aleo ambany any hoe Davida zao na niorakoraka ary ngay tanàna hoe Davida nafaty alinalina, Saoly nafaty rivorivo, tsy nampiova ninninona tao anatin'ny fony zany. Tena kely akaikinao tsy naniova ninninona tao anatin'ny fony zany. Rehefa nenjehan'ny Saoly izy ainao, rehefa nenjehan'ny Saoly izy Davida tsy nanao hoe tena ty olo ty zany tena tsy mba efa napiko tamin'ny fiainana zany hoe nenjehana rehefa avy eo. Davida tsy nangataka reconnaissance tamin'ny Saoly hoe mba tsarovy napiko anao tamin'ny fiainany. Ny tena marina hoe ka lasika nabavy raha vao tsy niady Davida dia i Saoly
tonga dia lasa andevon'ny filistina sefy nandevo sefy any fa nandevo fa iny davida tsy niteny mihitsy hoe aokilo mba ho reconnaissant vida ohatra ny ataony olona kehitriny ny olona kehitriny raha vao mba manao solona anankiray dia ina nataony aokilo mba ho reconnaissant amiko ahoana nataony sasany sa efa mba nanampy ny tahaky ny ahoana nefa ohatra ny ahoana ny ataony tamiko ka lasika nabavy eo mbola manana olana amin'ny fo ianao dika zany tenekeno rekinao mbola manana olana amin'ny fo ianao dika zany aokotsika anana toe-po-tahaka ny any davidy afaka sanatra zekentsika ny toe-po-diny raha ty rehefa nenjehana davidy lasy davidy nitsoka rehefa nitsoka tany izy rery no niafina tao anaty aram-bato tao anaty aram-bato izy tsisy niteny mihitsy aiza zao le vehivavy niorakoraka rehetrarehetra teny an-dalana tsisy mba misy etakory aiza dao le olona novonjeko rehetra mba tsisy manampy akory zany manko ny atsika za mety avy anaotra zao tena tsy rako kosa tena tsy ho afaketo nga tsy ho afakeo ianao ao ana tsara mila amboarina ny toe-po tenekeo marakinao mila amboarina ny toe-po e ary zany misarobidy amin'ny davidy olona tsy miandry zavatra avy amin'olona fa olona tena manana fanetretena ao anaty ianao ve manana fanetretena ao anatinao ao tadidio fa arakaraky ny abeany hoe atraizy ianao vonany anety tena tahaka izay ny afahana mananitra anao molaka ohatra mombany davidy aina fa rehefa mandika tantarana dia gaga ka lasika nabavy nomena occasion maro faty davidy rehefa niafina tao anatin'ilay zoy davidy dia tonga koa saoly avy any dia nakaina dia saoly reny nita tao anatin'ilay zoy nanana occasion davida maro faty fa izy tsy namary toe-po ane zany tenekeno kaikanao toe-po zany netsika tsy mbola afaka mamary faty akory tsy hotrataka ny toronao ikisanga anakao ny alefa raha lasika nabaka ka ty hoentina lavitra ianao amboary le fo tenekeno kaikanao amboary le fo e ao anatsana nomena occasion davidy nomeny devoly occasion izy ifaly amin'ny fahafatesany saoly ainao rehefa maty saoly dia mazava hoazy hoe davidy anao sanatra fa ty zany mbola tsy azo amle toe-po ary normal be mihitsy raha nasanatra izy rehefa maty saoly ainao davidy mbola nitomany tenekeno raikinao maty saoly hoe dia davidy mbola mitomany raha nitoetra ny olona kehitriny maty any lasany efa ela mihitsy ny nandrasako an'io faty any satria nahoana dia efa tiako azo loatra mitoerany zany ny olona kehitriny fa neny davidy efa maty saoly ainao mbola mitomany be izy ary zay olona namono ny saoly mbola mivonoana azonao ve le toe-po efa nanangana ny davida ho fahavalony saoly fa izao i davida kosa tsy nanangana ny saoly ho fahavalony avely fandroany saoly nanangana ny davida ho fahavalony fa i davida tsy nanangana ny saoly ho fahavalony rehefa maty saoly mbola davida mbola mitomany ho azy toe-po ane zany nefa mazava be hoe rehefa maty saoly dia davida ny mpanjaka tsy tao anatin'ny davida mihitsy zany hoe ovina ty no faty raha ny sasana kehitriny dia hoe le roi est mort vive le roi savenenao tsy zara potika ny olona ka lasika nabavy zao laza ny ten'andriamanitra aza mifaly ianao raha lavo ny fahavalinao ny ahitanany hoe atraiza ny itondrananao dia ny toe-ponao ohatra ny ahoana ny toe-ponao ny toe-ponao ve ianao ve azo sanatra sa ianao ve ka vao asanatra dia bomba atomika hafahafa be efa mandinianao ve zany raha lasika nabavy tsy aro fa arakaraky ny planina
n'Andriamanitra ho fiainanao ny tediavany devoly andotona amin'ny fonao. Eo ianao dia maloto fo amin'ny olona ingan-dalana. Vo hitsaky ny olona indray mandeha anao dia nanaovany masom-gôta be. Dia iny koa ny masonao fa ny vodirika niaraka tamin'ny azy. Iny. Azonao ve le zavatra teneko? Kristiana ianao, amboarina ny fo. Matenikely amboarina ny toe-ponao e. Ny toe-ponao tokony toe-pon'olona afaka hoentina lavitra be. Amen. Olona mahay manetry tena foana, olona tsy hamarifaty, olona tsy hanimba ny hafa, olona hanaja n'Andriamanitra foana, olona hanaja ny rafitra foana. Amen. Misy karazany olona neka voatahina izy dia ianao ve tsy efa fiangonana be dia be rava. Ny nandravana azy dia mpanan-karena tao am-piangonana. Misy karazany olona vao manam-bola izy tonga dia izy manapaka. Pastera, ianona koa ampiakariko pastera. Tsy mahafinaritra anay izy. Dia inona nataon'ilay pastera? Ampiakarina pastera koa iny. Pastera, tsy tiako ilay tokotenao amin'ny aigny tamin'ny fakateo a. Mba amboarina ilay tokoteny pastera fa tsy mety amiko ilay izy. Dia inona tokoa nataon'ny pastera? Amboarina koa ilay tokoteny. Rehefa avy eo, tsy d'accord tsony ilay mpanan-karena. Pastera, zao a, tsy afaka niaraka aminao tsony a. Efa vohotra koa ianona, hoentiko izy. Dia trokotrokiny koa ilay pastera vohositra. Voilà, zao a, za no mananao. Fitianao sono complet. Za daholo miantoka an-trano, za miantoka rehetrarehetra, atsangatsika fiangonana ary. Dia inona koa nataon'ilay pastera ratsy toe-po? Amenna, amenna mihitsy zany, andao ary. Ka lasaka nabavy eo, tandremo, fa ny olona manany maizy azy ka vao ratsy toe-po, zava-doza. Tenikeno kaikanao ny olona manany maizy azy ka vao ratsy toe-po dia zava-doza. Ny olona tsy manana ninina ka lasaka nabavy, tsy mampatahotra. Fa ny olona manan-javatra, raha vao manakorotana, dia manakorotam-piainana ray manontolo. Zay mahatonga ana vao manomboka ty fotoana ity, fantatra hoe ho asandratr'Andriamanitra ianao. Fantatra hoe anao zavatra amin'ny fiainanao Andriamanitra, zavatra tsy vitan'ny calculanao no ataon'Andriamanitra ho amin'ny fiainanao. Andresy ady tsy apoizinao ianao, atsanga zavatra tsy eritreretinao voatsanganao ianao, handray zavatra tsy eritreretinao noraisina mihitsy ianao tamin'ny fiainana, ahita firenena izay tsy neritreretinao andehanana mihitsy ianao. Fantatro ny zavatra ho ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao, fantatro loatra. Afaka inanao zavatra mihoatra no izay natao tamin'ny fiainako izy amin'ny fiainanao. Fa izao, anjarako amin'ny marinainao ara-panahy ny préparenao amin'izany. Ary ny préparation voalohany dia izao, amboara ny toe-po. Tenikeno kaikanao, amboara ny fonao io e. Misy karazany olona raha vao miakatrakatra kely, tsy azo anakina tsony. Raha vao anakina, ny alalanao fa simba ny toe-ponao dia izao, raha vao anakina anao dia mila mora toy. Misy karazany olona neka lasaka nabavy vao teniny indray mandeha dia manjavona tsy hita fiangonana tsony. Zany tena tafitohana mihitsy tamin'ny zavatra iny e. Faona koa ny teninao zany. Ka lasaka nabavy eo, fahasoavana ho anao ny anitsinanao. Matoy ianao zay tsy manaiky hitsitsolo, dikan'izay ny fonao manana olana. Tenikeno kaikanao le fo io tandremo e. Hitonanao na izy, ny fonao io na ananatra anao, na ampitoboka anao. Ny fonao io na ampanankarena anao, na tonga anao tsisy nininitsony amperantananao. Mariazy ianao, arakaraka ny tianao ekarana ambony, vao maika tokony hampanefy tena be anao. Zay mahatonga anay hoe vao manomboka izao fito alahady zao, fo aloha resantsika voalohany. Ary io ka lasaka nabavy tsy vita fametran-tanana hoe pastera, tena metro tanana mihitsy amin'ity foko ity fa tena tady vadika any. Nao ka lasaka nabavy, dia izao ny fonao, dia raiso ny zavatra rehetra mitranga ho fitaizana toe-po. Zany mandinika e, normalina be petera raha ohatra ka nataon'i Jesosy hoe aminao no ahoriko ny fiangonana. Ainao ve zany Petera zany? Petera zany neka lasaka nabavy nahazo vava teo mason'olona. Vava midehadehaka Petera. Inao ny Jesosy, ilay zanak'Andriamanitra velona. Dia niakaraka nanao amenina daholo dia na Jesosy hoe wow, iza nanoko anao zany Petera? Dia teny Jesosy hoe tena mifanahin'Andriamanitra nanoko anao an'izany. Zany hoe vao niakatra ny valeur-n'i Petera, dia inona nataony?
dia ohatsy jesosy mantsy anazy za dia ho atolotra o tanany zanak'olona le olona niakatra valorina tao anatin'ny fony sanatry ny atongavany zany amin'ny fiainanao satria mba niakatraakatra valera zany dia metretra hoe hiteny zavatra tonga dia ozy izy jesosy teo mason'olona anivoaka ianao ry satana mba kasotsaina olona tonga dia nitenena teo mason'olona hoe anivoaka ianao ry satana nefa tsy niosana tenykeno kaikany hoe zany natsolo toe-po zany ny olona ndeha lavitra zany zany ny olona ndeha lavitra zany amboary ny fonao aoka ny fonao tena ho fon'olona hoe ty foko ty a dia ho fon'olona ndeha lavitra tsy miazakazaka amina voninahitra ny foko tsy miazakazaka amina arena ny foko zany eny ny olona kehitreny le fony miazakazaka te anakarena be tapika fo mamazo kely dia mibotsiny karasaka nabavy eo ny balon maka vao mibotsiny tandeha fa paingitra ray dia ny olona kehitreny vao mba metimety dia ohatrany hoe nasiana balon mato sy misy balon mambanelika anankiroa kalasaka nabavy andeha lavitra ianao amboary no mety hoe tenekeno kaikinao amboary no mety hoe ary ty sarofo ty teny ty tsy misy olona sanatr'Andriamanitra zany ka olona tsy ho fitahinao amin'ny hafa tsy isy zany mihitsy raha vo olona ianao ka tsy manana fo manome tsy sanatra zany ianao ahoana tsara raha vo tsy manana fo mpanome ianao dia tena milaza aminao a tsy ho asandratr'Andriamanitra zany mihitsy ianao sarofa fa ny antony hanandratana anao tsy noho ianao fa ho an'ny olona rehetrarehetra manodidina anao ianao zany raha tianao no asandratr'Andriamanitra amboary ny fonao aloha amboary ny fonao aloha ary faharoa aoka ianao ho tonga mpanome amen ary rehefa manome io ianao raha lasika nambavy ny fanomezana zany rehefa manana toe-po amin'izay ianao tsisy calcul aza metritra hoe pastera amen raha vao mahazo ao ary dia manome le anananao mihitsy zao manomeza tenekeno kaikanao hoe tsombokana izy niakatra atraiza mikaranao atraiza mifonako ty zavatra ty le izavatra isary nomeko ary mangataka andreo jiakona sady a mba hiomana amfandraisana fandraisana tao iza ny efa nahita fusée efa nahita fusée tsika tamin'ny télé ainao inona ke mampiakatra ny fusée ainao mampakatra ny fusée ny manosika ny fusée miakatra tsisy zavatra misintona anazy fa lay afo avokany avy aty ambany no manosika anazy miakatra ny tiako ambara dia zao ny manosika ny fiainanao miakatra dia izay fanomezana avy aminao azonao ve mariavy ianao hoe raha renao tsaka dia ahofafay oatra ny tananao aveko fandroany ny fanomezanao no manosika anao miakatra aveko faka ny fanomezanao no manosika anao miakatra ny namboarinao ny fonao raha ohatra ka latsaka amin'ny toe-po ianao dia latsaka amin'ny fiainana ao anao ihany be dia be mivavaka fa ifonako a misy mivavaka tsara toe-po ary misy mivavaka tena ratsy toetra maka za sa tsy maka fantaniko aminao ny karazan'iny ianao travailleo ny toe-ponao manomboka androany anankiroa travailleo ny toe-ponao a dia travailleo ny fanomezanao fanovanao eo amen eo tsika hivavaka